Angie Bettelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Lulchanao ni fampalalam-baovao. 5 filières au choix, paramédicaux, droit, gestion et management, commerce et Prime marketing, manulchawanao ni communication. vavao. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez Uprime. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsilouajiv. Lulchanao ni fampalalam-baovao. Cara, découvrez le goût exotique de la crème de coco. Cara, le spécialiste de la noix de coco. Lulchanao ni fampalalam-baovao. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. Pef manulchawanao ni fampalalam-baovao. Parcours études en France, Cap 3000 Anjar. Tsy mandeha araka ny tokony ho izy ny fitantana andraram-pirenena amin'izao fotoana izao ary miseho amin'ny endriny maro ny fanitsakitsahana ny lalàna indrindra lalam-pandrenina hoy ny fanambarana iraisan'ireo vehivavy ao anaty antoko politika maro androany. Tsy afaka nitazam-potsiny manoloana ny tsy fanarahan-dalàna sy maro hafa ankehitriny. Ireo tanora anatin'ireo antoko politika manana kandida amin'ny fifidianana filohan'ny repoblika. Izy ireo izay miantso ny tanora rehetra andray andraikitra manoloana ny loza mitatao eto amin'ny firenena. Tsy nahenondresaka ny toy ny fahatongavan'ilay fiaramanidina vaovao Embraer E190-2 ho ampiasain'ny kompania pitaterina nabakabaka Madagascar Airlines. Ny fahatongavan'ny fiaramanidina na tsia izay tsy hisy akony amin'ny fanarenana ny kompania pitaterina nabakabaka hoy ny paitoekarena iray. Tsy nisy tonga nanatrika ny fivoriam-ben'ny firenena mikambana izay nosokafana tamin'ny fomba ofisialy omaly. Ny filohan'ireo firenena efatra mandrafitra ny birao mahatry ny filakevy mipilaminany. Fa abangany izay anamaivana trano ny fahatokisana ny vondro ny firenena mikambana hoy ny famakafakany manam-pahaizana vahiny. Ny antsy prian'izay. Ankafaliana trano tongo-kilasy sy tongo-vavy no hitsidiana indray ny tokantranonao amin'ity alety tonga soa ato anaty fotoana ny fampalalam-baovao. Tena ny araba ary manasanao ihany koa hanaraka izany hoe tsika manokatra ny fampalalam-baovao amin'ity alety. Miakatra ny maripana politika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao manomboka mampiasa olona manao fanambarana. Miaro ny ataony indray ny mpitondra fanjakana ankehitriny isan'ny nanao fanambarana ohatra ny fitsarana avo momba lalam-pandrenina omaly. Ary resaka ihany koa ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta rehefa avy eo avalony feom-bahoaka ve izany rehetrarehetra izany santionany tamin'ny netiny ankaredona ve izay fanehoan-kevitra samihafa hoentina amin'izao fotoana izao zay. Matoa an-dahatsoratra Gaeton Andriatsilavo. Mandika lalàna ny ACC ampiasaina amin'izay itiavany azy sy ny metimety amin'ny ekipandradioelina ny lalàna ary mitanila ny kitsirany fotsiny izao ny fomba fiasany. Tsy azo antoka ny ataony seni manome tombon-daina andrajoelina fotsiny izao. Nanonga-panjakana io gouvernemanta Tsay Christian io. Tsy araka ny lalam-panorenana ny nanomezana fahefana an'io gouvernemanta io. Leo mivahoaka maro anisa. Tsy manaiky kandida, manana zo-pirenena tokana, zo-pirenena frantsay, nangatahana ny tsitrapo ny vahoaka malagasy. Izay raha kapoka ny feom-bahoaka, nentiny ny ampahany tamin'ireo solombavambahoaka ny Madagasikara, saina nanao angaretona izao zava-misy sy ny fomba fitantanana ny firenena ankehitriny izao. Olana fototra niteraka izao rehetra izao ny ACC. Ny ACC izay mbola manamary-tena sy manamafy izany. Manomboka samy seho indray ireo mbola manampitrotraka izany, ny mpitsara manao politika ary lasa loholona no tendren-drajoelina. Mivoaka an-tserasera indray ireo andehan'olona, mitonona ho fikambanana sy fiaviana, ampitenenina, iaro tsy fanarahan-dalàna, ary anohitra sy anakenan-jambany sy pontolo ny maro anisa mpanohitra. Toa tsy masehaka amalin'ny feom-bahoaka marina akory izy ireny. Na omena sehatra amin'ny aina manjerim-panjakana sy ireo televizionna sy radio ary gazety tia mpanohana fanjakana aza indrindra ny tambazotra tserasera fake.
manaraka moramora mifanindran-dalana amin'izany rehetra izany ny fanambarana diplomatika nataon'ny masoivo maromaro avy amin'ny firenendehibe matanjaka samy manana ny andraisany azy ny rehetra tsy azo amaivanina amin'izay tombontsoa politika everiny sasany ahatongavana ny fanambarana tahaka ireny ny azo antoka misy antony lehibe amin'ny fanajana ny lalam-panorenana sy ny fanaovana fividianana mangarahara sy madio ary ekeny rehetra anaty demokrasia sy ny fahalalana maneho hevitra ampilaminana ary ny fampiasana aino manjery ny fanambarana iny izany ve ny zava-misy ary ho voady zara-baky teny antsakany sy andavany ve izany rehetra izany isika ihany angamba dia mahavaly an'izay afaka atoky ireo manana fahefana ara-panjakana ireo ve ireo masoivo ireo raha ireo tepoka maromaro nolazainy ireo mbola isika ihany koa dia fa afaka mijery amin'ny maso tsy mitanila sy ny saina tsy miangatra amaly an'izay inona ary no setran'izany rehetra izany sy ny toy ny zava-misy izao ny angaretona raha teo efa nanantitrantitra fa tsy hemitra intsony ary anana fanapahan-kevitra iraisana mafana ny fifandroitan-kevitra hatramin'ny rahoviana nefa izay ary atraiza toa veriny olona amin'ny reto tompon-tondra-kehitriny ireto ny nataony taloha izao tokoa ve ilay hoe ny tody tsy misy fa ny atao no miverina ny azo antoka aloha tsy hitondra vatapahateny amin'ny arabe ireto mpanohitra ireto satria manohitra ampahaendrena fomba fitenin'ny malagasy ny hoe misy farany ny zavatra rehetra manara-masoakaiky ny mpanara-baovao ny ona tamin'ny masovoan'ny Afrika Atsimo ireo kandida ho filohan'ny pirenena miisa 12 ny alatsinainy 27 septambra lasa teo resaka maro mahakasika ny toe-draharaha eto amin'ny firenena no nasongadiny ireo kandida nandritra izay fionana izay fitindrokolona Isan'ny votoatin-dresaka ireo vondriny kandida niona tamin'ny masoivony Afrika Atsimo Akende Ishilema ny alatsinainy lasa teo ny mikasika ny ayain'izy ireo amin'ny voalazany lalam-panorenana manodidina ny famindram-pahefana indrindra ny fampiarany voalazany andininy fa 17 tsy miangarahara ihany koa ny zotram-pifidianana izay manimba ny fitokisana amin'ny senira ny fionana hatrany ankoatra izany no mafisin'ireo vondriny kandida ireo ny fahavonona ny roso amin'ny fifidianana saingy mitaky ny izoran'izany araky ny rariny izy ireo ka tokony nisy ny famelana malalaka ny fivezivezeny sy ny fivoriany ankila ny laza ny masoivony Afrika Atsimo fa ampitany votoatin'ny fionana any amin'ny gouvernemanta afrikana Atsimo ny fionana izay manandanja sy maika no marininy tamin'izany fa ny sadaiky no misana ny rafitra toy ny politika ny fiarovana ary ny fandriampahalemana izay mikatsaka anampy ny firenena mpikambana indrindra amin'ny fotoam-pifidianana miazakazaka araka izany ny toe-draharaha-pirenena amin'izao fotoan'izao mandeha ny fionana isan'ny tokony ary mitoy ihany koa ny fanehoan-kevitra samihafa ho an'ny androany izao ny ona tamin'ny masovoany ho an'ny androany tsy mandeha araka ny tokony ho izy ny fitantanan-draharaha-pirenena ankehitriny ary miseho amin'ny endriny maro mifanitsakitsahana ny lalàna velona indrindra fa ny lalam-panorenana hoy ny fanambarana iraisan'ireo vehivavy ao anaty antoko politika nahitana ny antoko politika TIM, ny MMM, ny SVM sy ny PSD izay isany neho-kevitra moa izany nanao an'izay fanambaran'izay tamin'ity androany ity ny antso ny vehivavy rehetra ho sa hijoro ihany koa izy ireo manoloana ny fanapotehana ny firenena ankehitriny Henri Florio eo anatrehan'ireo endrika fandikan-dalàna sy ny fanitsakitsahana ny lalam-panorenana izay misy amin'izao fotoana izao nanao fanambarana iraisina ireo vehivavy mpanao politika avy amin'ny antoko TIM, MMM, HVM, PSD tamin'ity androany ity ary nanamafy fa tsy mandeha araka ny tokony ho izy ny fitantanan-draharaha-mpanjakana ary sy takona fena ihany koa fa tandindindoza ny firenena no ireo fandikan-dalàna maro samihafa ireo hita fa tsy mandeha araka ny tokony ho izy ny raharam-pirenena ankehitriny tsy takona fenina izany ary tandindindoza ny firenena noho ny fandikan-dalàna izay tsy enatra tsy tahotra tanterana ankehitriny toy ny nanekeny RCC ny firotsaka ho vidian'ny filoha teo aloha andrinirina rajoelina na dia efa fantatra ary fa mizaka ny zoperenena vahiny izy tsy firarahiana ny andininy 27 mahakasika ny zoperenena malagasy eo ihany koa ny fanapahan-kevitra manitsakitsaka ny lalàna izay manome fahefana premier ministre sy ny gouvernementa hiara-hitantana nefa ny filohan'ny antenimerandoha olona tsy mametra-pialana akorina na mafisin'izy ireo ihany koa ankoatra eo fa misy fitongilana ny fampiarany lalàna ho an'ny tombotsondolo tokana ka hanaovan'izy ireo antsova amin'ny vehivavy to azy mba ho sahijoro ho an'ny firenena midika izany aminay fa misy fitongilana sy familifiliana ny lalàna ho tombotsoan'ny kandida iray tsy malagasy noho izany
miantso antsika vehivavy reny mpianakaviana tompona andraikitra rehetra mba voalohany tsy anaika izy ao fa nitsakitsana ny lalàna velona eto amin'ny tany sy ny firenena izao. Faharoa, tsy iraitsy-kombakomba amin'ireo tsy tonga saina mpamadika tanindrazana. Fahatelo, ho sary-piaro amin'ny fiandrianam-pirenena ny zo sy lalàna fototra misy eto Madagasikara. Mila fasahina mijoro ny tena fitiavan-tanindraza raha ny fanazavana trany ary mitaky faraisana ndraikitra avy amin'ny tsirairay izany. Namafisin'izy ireo hatrany fa vehivavy rehetra miaradia ao anatin'ireo vondro ny kandida miisa 10 no samy manao ity fanambarana iraisana ity. Fa tsy afaky nitazam-potsiny manoloana ny tsy fanarahan-dalàna ny tsy fanajana ny andrim-panjakana fa nitsakitsahana ny azoma olona sy ny fahalalahana maneho hevitra eto amin'ny fireneny ireo tanora anatin'ireo antoko politika manana kandida amin'ny fifidianana filohan'ny repoblika ny 7 novambra ho avy izao. Izy ireo izay miompeo ka namoaka fanambarana iombonana miantso ny tanora rehetra ho sahandray andraikitra manoloana ireo loza mitatao eto amin'ny firenena ankehitriny. Niverina amin'ireo fomba fanao ny laozan'ny toetrandro niteraka ireo krizy ny fandimy teto amin'ny firenena hatramin'izay na Repoblikan'i Madagasikara ny mpitondra fanjakana. Izay no isan'ny FDIB nasongadin'ireo tanora anatin'ireo antoko politika manana kandida amin'ny fifitiana filohan'ny Repoblika manoloana ny tsy fanarahan-dalàna ankehitriny. Tsy mendrika ny rehetra intsony hoy izy ireo ny mbola hiverenan'izay fomba fanao namotika sy nampidikizo ny firenena izay ka antony nanamelohan'ny zava-misy ankehitriny. Noho izany, melohana tanteraka ny mbola nanekena ny firotsahako fidinin'ny olona izay efa mizaka ny zoam-pirenena tsy malagasy intsony. Tsy fankalany izany na alako bika tsy tiako tare fa ho fampiarana sy fanajana izay voalazan'ny 1970 ao amin'ny lalam-pandrenana malagasy. Melohana tanteraka ihany koa ny fanonganam-panjakana izay misy eto amin'ny firenena ka nanomezana fahefana ho an'ny gouvernement collégial. Kanefa ny filohan'ny antenimieran-doolona dia efa nilaza ombeny fa vonina indray izany fahefana izany satria nankiny ny lalam-pandrenana tamin'izany ka tsy azony lavina raha toa ka mametraka felana ny filohan'ny repoblika. Raha tena tsy afaka handray izany fahefana izany izy dia tokony mametra-pelana koa amin'ny mahafilohan'ny andrim-panjakana anazy, izany hoe amin'ny mahafilohan'ny antenimieran-doolona. Miantso ny tanora namana izahay tsy ho variana ary sahandray andraikitra satria misy loza mitatao vaovao eto amin'ny firenena ary no avintsika ny tena jerena. Manohana hatramin'ny hetsik'ireo collectif des candidats araka izany ireto tanora anatin'ny antoko politika manana kandida amin'ny fifitiana filoham-pirenena ireto. Miantso ireo vondron'ny kandida 12 hatrany ihany koa izy ireo hanamafy ny fijoroana sy ny fiaraha-mientana manoloana ny ady atao amin'ny tsy fanarahan-dalàna eto amin'ny firenena. Isan'ny niara-nanao sy ny fanambarana androany ny tanora avy amin'ny FTT na ny firaisan-kinan'ny ity tanindrazana, ny MTS, ny APM, ny HVM, ARB, ny tsara tahafiny, ny TIM sy ny malagasy miara-miainga. Fa isan'ny kandida milatsaka hovidiana filohan'ny pirenena ny 7 volana novambra ho avy izao, ny kandida larana faharoa Ajo Andriananarivelo fampafantarana fony momba azy no ndeha arahinao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Iza moa i Ajo Andriananarivelo teraka ny 20 aprily taona 1790 teto Antananarivo. Telo mianadahy izy no iray tampo ary teo amin'ny 17 taonany izy no nodimandry ny rainy. Mpakafy fiarakodia izy ary piti baolina ankitra. Tao amin'ny sekoly fitarikandro Andravoangy i Ajo Andriananarivelo no namita ny fianarana ambaratonga voalohany. Tontosa tao amin'ny Collège de France ao Antsirabe ny baccalauréat dingana voalohany ary tao amin'ny lycée français Antananarivo ny baccalauréat dingana faharoa. Nanao fanompo-pirenena na service national tao amin'ny Capsat so niarana Antananarivo izy rehefa afaka baccalauréat. Nisehatra tamin'ny fanabeazana ka nampianatra tao amin'ny CEG Ankadinandriana tamin'ny fotoana nanaovany SN io. Avy eo nanohy ny fianarany tany Montpellier. Na dia nanano tena aza ny reniny, tsy nataony ambanin-javatra ny fianarana ary niezaka mafy izy nandefa ny zanany andrato fianarana tany ivelany. Antony nahatonga ny Ajo Andriananarivelo hianatra tany Montpellier io ka nivoaka enjeniera amin'ny famokarana sy fanodrinana sakafo. Nahazo mari-pahaizana ihany koa mikasika ny tontolo iainana sy ny fahasalamana rehefa vita ny fianarana noratoviny tany. Nateo aza ireo tolotrasa maro tamin'ny orinasa lehibe toa ny Nestlé sy ireo maro hafa tany ivelany mifandraika amin'ireo mari-pahaizana azon'ireo
dia masaka tao andohany ny anasoa sy anompo ny tanindrazany ka natapa-kevitra azy hiverina tanindrazana ny taona 4,790 ary nilatsahany hofidiana be ny tanàna tao amin'ny komuna Ankadinandriana. Izy no be ny tanàna zandriny indrindra ny taona 5,790. Intelo ny tena no voafidy ho be ny tanàna Ankadinandriana ny taona 5,790, ny taona 7,790 ary ny taona 7,200. Tsy manana modely na mpanao politika manokana azo taafina hiajo Andriananarivelo sady be ny tanàna izy tamin'izany fotoana no nitantana sy nanangana orinasa maro. Ny taona 2000 hatramin'ny taona 2020 nirotsaka tamin'ny sehatry ny fandarahana manokana izy, tia manokana ny tontolo ambanivohitra hiajo ary nisafidy anompo firenena. Isan'ny nitaiza sy namolavola azy olom-pirenena vonina sy mandray andraikitra ary ao anaty fahamarinana ny fomba nanaovan'ny rain'ny politika. Nahafantarany maro azy ihany koa ny filofosany sy ny fandraisany andraikitra mivantana sy ny tsy ampisalasalana teo amin'ny andraikitra nosahaniny. Ny taona 7,790 izy no nanambady ny tantely Rabetafika ary mananjanaka 3. Voatendry ho minisitra izy ny taona 7,200 ary prime ministra lefitra hatramin'ny taona 13,200. Isan'ny vokatra tsara nandritra ny fotoan'ny tetezamita ny fanampiany tsy nasiana fanavahana ary aloko politika ireo faritra sy komuna manerana ny nosy raha ny fitsinjaram-pahefana no resahana. Izy ihany koa no nisakana ary tsy nanaiky hatramin'ny farany ny fanoloana ireo ben'ny tanàna lany eraky ny Madagasikara ho PDS tamin'ny taona 7,200. Teo ihany koa ny fametrahany ny drafim-panajariana ny faritra miaraka amin'ny fananganana ny fampandrosoana ifotony FDL, anamaivanana ny olana arabola sy ny fitantanana teny anivon'ny komuna. Nitsangana ihany koa ny fitoeram-panofanana momba ny fanapaream-pahefana sy ny fampandrosoana ny faritra na ny INDDL. Izany dia anomezana fiofanana ireo ben'ny tanàna ahafantatra sy ahafehiny lalàna ary indrindra ny asany amin'ny mahavondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana azy ireo. Natolotry ny VPMM na ny vondrona politika malagasy miaramiainga nirotsaka ho fidiana filoham-pirenena izy ny taona 13,200 ary nitazona ny laharana 7 raha ny vokatra. Nitsangana ny antoko malagasy miaramiainga ny taona 4,200 ka izy no filoha nasionalin'ny antoko. Ny MMM izay antoko velona ary nandray anjara feno tamin'ny fifidianana rehetra nisy teto amin'ny tany sy ny firenena taoriny ny fijoroany ary efa namolavola mpikambana maro manerana ny nosy izay efa niomana handray fitantanana ny firenena ao anatin'ny foto-kevitra ijoroan'ny antoko. Ny MMM ihany koa izay isan'ny antoko mpikambana ao anatin'ny IDC CDI. Isan'ireo nanangana ny vovonana armadany tenany ka nanohana kandida tokana ny taona 12,200. Voatendry ho minisitra izy ny taona 7,200 saingy ny safidy hiala tao amin'ny governemanta ny malagasy sy miaramiainga ny 12 ny volana martsa 2020. Mitandro ny asin'ny mahaolona ary resy lahatra amin'ny fitsinjaram-pahefana ny tenany. Ny safidy ny rotsaka ho fidiana filoham-pirenena ny 1 Jolay 2020 mba hamerenana ny firenena amin'ny lalana tokony alehany ialana amin'ny 20 taona ny fifandirana politika. Ka izao isan'ny kandida ho fidiana filoham-pirenena laharana faharoa izao. Fa tsy nahinondresaka intsony ny toy ny fahatongavan'ilay fiaramanidina vaovao Embraer E190-2 ho ampiasain'ny kompania pitatena nabakabaka Madagascar Airlines amin'izao fotoana izao. Raha ny volana Jona ny fampanantenainy izay nataon'ny filoha teo aloha Andry Rajoelina ny emitra ny volana Septambra izany. Raha ny fanioan-kevitra farany izay nataon'ny filoha ny filakevim-pitantanany Madagascar Airlines ary izao andrasany maro izao ny fahatongavany io fiaramanidina io ny fahatongavany io Embraer io na tsy izay tsy siakony goavana amin'ny fanarenana ny kompania pitatena nabakabaka hoy ny Paitoekarena nanaovana fanadihadiana tamin'ity androan'ity. Sy volana mahery aty aorianan'ny fifanaovantsony mpiara-miasa teo amin'ny Madagascar Airlines, ny orinasa mpanamboatra ny fiaramanidina Embraer sy ny azo ramy andraikitra ny fampanofana azy natao tamin'ny fomba mihezinezina teny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha tsy mbola tonga eto Madagasikara ny fiaramanidina izay voalaza ho hiasa volana vizita aorian'ny fifanaovantsony ny 7 Desambra 2022. Ny avion zany opérationnel efa-bolana eo après ny signature satria mbola misy étape maromaro be dia be. Ny anankiray aloha ny toy hatrany ny fiandrasana io Embraer io hatramin'izao. Raha ny volana Jona indray ny fampanantenana nataon'ny filoha teo aloha, ny emitra ny volana Septambra izany hoy ny filohan'ny filankevim-pitantanany Madagascar Airlines noho ny lafin'ny fandaminana.
ny fahatongavana na tsy ho an'ity fiaramanidina voalaza anomezana ainga avaon'ny Madagasikara Airlines ity izay tsy hisy ako ny goavana amin'ny fanarenana sy ny fampandehanana ny kompania mpitaterana hoy ny Paito Ekarena. Ny olana lehibe ny aleo hitanareo tamina morona ny Air Mauritius ny Mauritianina roplanina malagasy Air Madagasikara sy ny mpiasa taon'ny Air Madagasikara nanampy an'ny Mauritia nanangana ny Air Mauritius. Raha ny tena marina ny roplanina roa telo zany ane raha hoe anao kompania aérienne tsy tafavoaka. Ny kompania aérienne tsy sanatry hoe zavatra fa ohatran'ny taxi brosy ihany io. Mila tôbila maromaro ny taxi brosy ianao vao tafavoaka tsara. Ohatran'izay koa ny roplanina, mila roplanina maromaro ary mila vol avy any amina tany samihafa koa fa tsy hoe axa ray ihany. Amin'izao fotoana izao ne zao le axa ataony le Madagascar Airlines iny fahafantarako azy axa Tana Paris zany hoe Tana Frantsa Madagascar Frantsa zany fa hatramin'izao zao mbola tsy nandeha intsony amin'ny vol avy any Chine dia ny vol hafa moa zany tsy misy. Ahoana moa ny ampandehan'ilay izy, ahoana anaovana ny équilibre de compte amin'izany. Atreto tsy misy afa-tsy ateramisa enina no mandrafitra ny fiaramanidiny Madagasikara Airlines ho faina avokoa ireo hoy ny tompon'andraikitra ary mitetina 7 sy 4 sy 2 hetsy dolary isam-bolana raha ny ofan'ity Embraer izay mbola andrasana hatramin'izao ity. Teboka izay mampametra-panontaniana ny maro amin'ny hoe makaiza marina ny fanarenana ny kompania mpitaterana Madagasikara Airlines isan'ny mbola fampanantenana andrasan'ny maro ihany koa ny fahatongavan'ny Boeing 787-900 miisa 2 sy atera vaovao misa 4 ho ampiasain'ny kompania mpitaterana malagasy hatrany. Iverenantsika vetivety ny raharaha-pirenena tandindondoza ny fiainam-pirenena amin'izao fotoana izao noho ny fandikan-dalàna ataon'ireo andrim-panjakana isan'ny tokony ho ny mpitarika ny fikambana ny administratera sivily. Tamin'ity androan'ity ahina hiteraka korontana sy krizy maro ihany koa ny fifanolanana eo amin'ireo kandida hiatrika ny fifidianana filohampirenena raha ny fanazavana. Antony tokony hanaovana ny fiaraha-midinika ara-politika hiarahana amin'ireo hery-velona rehetra sy ny firaisamonim-pirenena. Manao antoavo amin'ireo hery-velona rehetra sy ireo firaisamonim-pirenena ny eo anivon'ny fikambanana administratera sivily manoloana ny toetra raha misy eto amin'ny tany sy ny firenena. Nambaran'izy ireo fa tandindondoza ny fiainam-pirenena noho ny fandikan-dalàna ataon'ireo andrim-panjakana isan'ny tokony antony tokony hanaovana ny fiaraha-midinika ara-politika itadiavam-baolana mialohan'ny hatrehana ny fifidianana ny 7 volana novambra ho avy izao. Antsika rehetrarehetra tompony andraikitra andao atao ty fandatonana ty alohan'ny propagande zany dia tokony ho vita dia mila mahita akôry politika zany atsika ahoana ny tonanana ny fifidianana io fa tsy hoe rehefa tsy vita amin'ny novambra io dia faharandro amin'izao fotoana izao dorana faharandro mihitsy nisy hoe rehefa tsy vita amin'ilay foa zao lalapanirena anareo tompony ihany tsy manaja azy anareo androm-panjakana tokony anara-maso ny fampiarana lapenirena anareo indray misy miteny hoe efa milaza zao amin'olona noir sur blanc fa naturalisé ty olona ty dia tsy te lala nareo fa reto tonga eto aminay ny tonga taratasy dia zany ve anaovana an'ity firenena ity tsy maintsy anaiky n'olona ka zay mahatonga any miteny hoe dinim-bola tsy tara re dinim-bola tsy tara andao hifanantona tsy momba an'izaniza zay tsy manao propagande zahay. Nanamafy ireo mpikambana eo anivon'ny administratera sivily fa mila vaozina manontolo ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernement izay tarihan'ny prime ministre Tsay Christian amin'izao fotoana. Avozo membre ny gouvernement io fa zany prime ministre zany ange efa hatramin'ny 2018 eto e tamin'izany izy mbola lazaina aneta niaraka tamin'ny président Rajoelina nandritra an'izay mandat zay ve dia ahoana ny olona fa ianao neutre lehibe nareo ministre ny serasera nareo moa moatahoata ma dia manolona eto siro dia ahoana ny olona fa ho neutre io ka zay mahatonga hoe ora olona tsy anareo rery ny nianatra tsy anareo rery ny hendry amin'ny zanaka malagasy mba meteza halamina fa anenenantsika io raha tonga zavatra tsy mety eto anenenantsika io. Hatreto maro ireo mpanao politika firaisamonim-pirenena ray aman-dreny ara-drazana sy ireo sendika no efa naneho ny aiainy ny mety sy ny korontana amin'ny fifidianana ho avy izao. Ireo mpisehatra izay manentana hatrany ny ampanajana ny famarinana sy ny tany-tandalàna sy ny fifidianana madio mangarahara sy eken'ny rehetra. Fagabraraka ny fomba fitantanana ny ministera ny fanabeazan'ny pirenena hoy ny Sempama
na syndicat ny mpampianatra sy mpanabe eto Madagasikara amin'izao fotoana izao antipédagogique ihany koa raha ny fanazavana ny fandrindrana ny fandaharam-pianarana eto an-toerana izay manimba ny fampianarana amin'ny ankapobeny fitianokoloana. Ambany faripahaizana eto Madagasikara antony mampitontongana ny firenena hoy ny Sempama na ny syndicat ny mpampianatra sy mpanabe eto Madagasikara manomboka eo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena ny olana raha ny fanazavana izay efa niombo tao anatin'ny taona maro. Karaha misavorovorony raha-pirenena ankehitriny mihetsika daholo ny herivelona rehetra dia tsy mahagaga satria T3 zany no faripaizana misy antsika malagasy. 90 taona ve zao no nazahoana amin'ny fahaleovan-tena efa mahery dia mbola lazaina fa hoe T3 ny faripaizantsika. Iresaka manokana ministera ny fanabeazam-pirenena. Tena misavoritaka ao amin'izao fotoana iresahantsika izao. Hatramin'izay dia eo amin'ny fialan-tsasatra lehibe no andaminana ny zavatra rehetra tokony atao hiatrehana ny taom-pianarana vaovao. Efa 3 herinandro zao no niditra ny fampianarana. Zao vao mandeha mandrivorivo ny famindratoerana. Aminay zany antipédagogique. Ankoatra ny olana amin'ny fandraisana mpampianatra izay efa nanaovana antso hatramin'ny ela, tsy miatra araka ny tokony ho izy ihany koa ny fampianarana maimaim-poana eny anivon'ireo sekolim-panjakana. Mizarazara ny fandaharam-pianarana ampiarina izay manimba ny fampianarana. Fandaharam-pianarana inona marina ny tianareo ampiarina atao amin'ny firenena. Fa amin'izao fotoana izao dia misy 2 ny programme atao eo anivon'ny ministera. Ny ray dia liatsona hoe programme d'étude vaovao izy io. Ny ray atsona hoe programme scolaire izay efa nampiarina hatramin'izay. Programme d'étude dia nampiarina tamina sekoly efa 700 mahery ano any dia neverina fa hoe io no fandaharam-pianarana ho ampiasaina eto amin'ny firenena. Tsy mbola vita nefany raha atao amin'ny teny frantsay ny hoe généralisation an'io zavatra io. Ny fampianarana natao hatramin'izay programme scolaire io koa dia mandeha zany hoe mirazotro zany reo. Inona no vokatry ny CP amin'izany fotoana izany. Miantso amin'ny fametram-pianan'ny ministry ny fanabeazam-pirenena araka izany ny Sempama izay manamafy amin'ny tsy tokony sy ny resaka politika amin'ny tontolon'ny fampianarana. Izay ihany koa no hoentintsika misendy vetivety ao anaty doka fohy. Mbola maro ny fanadihadiana sy vaovao misongadina mbola hoentina aminao rehefa avy eo isan'izany ny fitakiana fanairana nataon'ny mpianatry ny polyteknika teny vodivorona tamin'ity androany ity. Mandrapitafa vetivety ary. Nous avons exactement la recette dont tu as besoin. Mets d'abord une bonne dose de crédit d'appel national, international, des SMS. Rajoute de la data. Encore. Voilà. Tu mélanges. C'est prêt. First Premium Plus, le mix parfait pour rester connecté. À 15 milliards seulement. Tape le dièse 322 étoile 92 dièse. Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no ny otrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamatave, misy hatramin'ny 3 sy 4 arivo. Fer 5. Calcium et vitamine A avec une bonne dose de rire. Une recette source de 4 nutriments essentiels. Parce qu'il faut de bonnes choses pour bien grandir. La vache qui rit parce que c'est bon de rire.
Université PEF. Parcours, études et formations. 3 filières au choix. Informatique, 2 options. Développement d'applications et web, réseau et base de données. Droit, diplomatie et relations internationales. Management et administration des affaires pour obtenir les diplômes de licence et master suivant le système LMD. Admission sur sélection de dossiers et entretien. Inscription ouverte au Cap 3000 Anjar. Contact 038 45 085 85 020 85 085 85. En choisissant l'université PEF, vous misez sur le changement, l'innovation et l'excellence. Université PEF, l'excellence à portée de main. Telma est fière d'accompagner l'UPRIM dans l'accomplissement d'une mission commune pour que chaque étudiant monégasque compte. Baobab Banque Madagascar et l'université UPRIM forment un partenariat solide depuis 9 ans. Ensemble, libérons le potentiel de l'UPRIM. Tananamano Madagascar et UPRIM, main dans la main pour l'éducation de nos jeunes paramédicaux à Madagascar. Ensemble, rallumons la flamme de l'éducation à Madagascar. UPRIM a été l'un des pionniers du système éducatif à avoir été convaincu de la solution MVOOL. Nous nous engageons à maintenir cette collaboration fructueuse et à façonner ensemble un avenir éducatif brillant et sans limite. Vous aussi, décidez d'avancer aux côtés des grands. Rejoignez UPRIM. 5 filières au choix. Paramédicaux, droit, gestion et management, commerce et marketing, communication. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Fahilak, ilay koba efa misy ronono, sady tonga dia efa vonona. Mety be ho an'ny ankizy satria tena be otrikaina, misy vitamine 12 sy mineraly 4, sady be fer sy calcium. Ary sady nona koa ny koba katsaka Fahilak. Matsiro aoka izany sady tena tiany ankizy ery. Na koba barim-bazaha na koba katsaka, mahameriny miara lehibe amin'ny Fahilak. Fahilak, mampitombo ny ankizy amin'ny mpifaliana foana. Mamerina ny arabatra ny tongokilasy tongovavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampahalalam-baovao amin'ity ala ity. Isan'ny tarantsika izay mbola mitoetrany ny fitiliana sy ny fandidiana maimaimpoana ny areti-maso katarakta ataon'ny vondrona filatex sy ny mpiara-miasa azy izay efa nanomboka ny alatsinainy lasa teo ary mbola mitoetra amin'izoma ao avizao. Hetsika maimaimpoana izay natao anampiana ny mpiarabelona manoloana ny aretina katarakta. Henri Florian. Nanomboka ny alatsinainy lasa teo ary mitoetra amin'ny zoma ho avy izao. Ny hetsika fandidina katarakta maimaimpoana izay tafiditra ao anatin'ny asa sosialy ataon'ny groupe Filatex miaraka amin'ny fondation Elena Barakeux manatanteraka izany etsy amin'ny hôpitaly CSU GRA. Olona manodidina ny 599 isitraka ity fandidina maso ity iadina amin'ny aretina katarakta araka ny nambarana ireo tompon'andraikitra maro samihafa ka anentanan'izy ireo ny rehetra izay manana olona amin'ny maso indrindra fa marary ny katarakta mba ho tonga aina toerana atao fandidina maimaimpoana amin'ny alalan'ity hetsika ity. Mbola mitoetra amin'ny zoma ho avy izao araka izany ny fitiliana sy ny fandidina maimaimpoana ny katarakta ka anentanan'izy ireo ny tsirairay ho tonga aina toerana eny amin'ny CSU GRA manomboka amin'ny 7 maraina koa ento ireo marary ilazao ny fianakaviana sy ny tapaka sy namana rehetra. Raha ny fantatra treto tanora avokoa ny 20 ny voan'ny katarakta eto Madagasikara. Lasa vesatra ho an'ny fiarahamonina ny olona voan'ny aretina katarakta noho ny olana ara-pahitana ka zava-dehibe araka izany ny fisian'ny fitiliana sy ny fandidina maimaimpoana karakarain'ny Filatex sy ny fondation Elena Barakeux izao. Hatramin'ny zoma araka izany no mbola ahafahana misitraka an'izay hetsika ara-pahasalamana, tolotra ara-pahasalamana maimaimpoana izay. Fa ilaina ny fampitomboana ny famokarana anatiny raha tiana ny havita tena ara-tsakafo. Hoy ny solitenan'ny kandida larana faharoa ajo Andriana Narvelo Androany Top Paul BG. Antony lara-pamena ny fanamboarana ireo foto-drafitrasa sapambolena ahafahan'ny mpamboly sy miary ampilaminana olona saina. Port Berger isan'ny distrika sangany eto Madagasikara amin'ny famokarana blakaizy na lojy. Ny 700 mponina no mivelona amin'ity CAP arena ity, saingy misedra olana noho ny tsy fampiny ny foto-drafitrasa pambolena. Miady rery ihany koa noho ny tsy fisian'ny tohana avy amin'ny fanjakana. Mitotongana ny vidiny ankehitriny, mandribaka ihany koa ny bibikely. Vokatr'izay, sahirana ireo tantsaha eto Port Berger
tahaka ny mahazo ireo mpamboly elavanilina. Ny taraina manoloana ireo solitenan'ny kandida ajo Andriananarivelo larana faharoa ao amin'ny bileta tokana izy ireo. Inona ny vahaolana amin'ity fahasahiranam-bahoaka ity? Maro be baka fampanantenana men monsieur le président atsika kanefa ny rehefa fampanantenana natao regny any amin'ny faritra hafa tsy haiko fa raha ty amin'ny faritra misy anay ka tsy nahita loatra zaho ny fampanantenana meny tanteraka aty amin'ny faritra misy anay. Tsy de nahita raha sahala amin'ny tokantrano manokagna hoe inona le tena fivoarana ngeda be hita tao anatin'ny tokantranonay, tsy mbola nahita. Ny fiaignanay Paul Berger zany tegna mijaly izy mijaly zany tsy vitany hany hoany fa eko ny jirama fa eko ny fondron-trano. Ny fiaignanay zany ny fianaran-jaza tsisy raha manjary ke anareko tonga amin'ny plasy anareko mahatsiarova zahay ndrindra zay tantsaha reto asa tao ambanin-javitra zahay ke raha volaniny aminareo zany ny fitondragnany Androjoelina zany taminay teto tena nangirifiry sady mangidy aminay eto Paul Berger. Fitsindraram-pahefana tokony apetraka nareo mazava tsara izy ireo kofa tonga amin'ny plasy eky manomboka amin'ny fokotany zay vao miakatra any amin'ny faritany. Faro manaraka an'izay tokony jerena masy inona zany zavatra misy vokatra avy eo amin'ny toerana io dia ny olona amin'ny toerana io tokony hitsandraka ny zavatra misy ao fa tsy olona avy an'ivelany na sinoka na karany. Natsangana ny pacte pour l'anticorruption, natsangana ny Bianco, voici ary zany kolokolo eto Madagasikara zany tegna misy eo amin'endriny rehetrarehetra ary amin'endry fanjakana rehetrarehetra. Fa ny reve rehefa tonga amin'ny fitondrana mba mana pekady ialana amin'izay corruption zay eto Madagasikara fa tegna efa nanjahitsiko raha navolo mahitry ny d'agriculture za efa sy production. Raha mipetraka ny fitsinjaram-pahefana izay matimatesan'ny kandida ajo Andriananarivelo natolotry ny antoko malagasy miara-miainga hipaka mivatanay ny fotony ny fampandrosoana omena fahefana sy fitaovana ary atokisana ireo tompona andraikitra isan'ny tokony manomboka any amin'ny fokotany aparika ireo teknisianina ny fambolena hanampy ny tantsaha hoy ny solobavambahoaka MMM lany tao amin'ny distrikany Bealanana nandritra ny fandraisam-pitenena ny manoloana ireo vahoaka. Tsy mora nefa ny atongavana amin'izany fa ilaina fahasahiana mila sa ary mandray andraikitra anorina ny ampitso. Ary ina tokony rasaina amintsika vahoaka na ro mavitivitagna abao ro tsisirana mamsazy ro bakoko misy raha amboko may rakapo ro niana eto ro tsika. Nisy budget provincial tam santé tam fahasalamana. Nisy budget autonome tam travaux publics zay za fa nisy tam tarote nisy angé fa tsy karaha zao gouverneur mangataka vola na megna angé atao ino ndraiky gouverneur tsara mifagna angé izy technicien d'angé izy technicien travaux publics maro zany ratsika manampahaizana amiraha zay no faniny aleo recruter ro tsaiko atsangana amizay zegny zo alefa amin'ny travaux publics ro tsaiko technicien mekadre zo mba hitohizany karaha taloha mba tsy angatagna any eky fa amizay Paul Berger misy angéna misy technicien d'angé misy conducteur d'angé karaha travaux taloha avy mais tant tsisy olo eky mangataka agnabo any aty mavita zay raha jiaby io angatany olo ny raha itsika mitondra io le itsy tompony vola fa tsika kakao zany aby ke alainao olo io fitananao kakao anao tompony kakao ke izy ndraiky manao zay baka raha misy zio atsika mampiasa fanjakana na amin'ny izy na fandrepanema na atsika pangorobe olo fetsika koa mampangorobe atsika mahatonga zo tany tsy tany-dalàna izy ny volanitsika zany hoe zay mila veriny ny tany-dalàna fanampelatananatsika fidy tsara tidy tsara olo hitondra aza ndesiny rondrono aza vidiny amin'ny lambahoany ndraiky tiserta savidinao izy koa mba milamy mitokatra amitsika mandeha tsara velontegna io olo jiaby mahavita lamba maresatsy mahafangalamba ke safidy latsapatohitsapona mandiniky tsara hamiako anahy fa efa atore iano e hitondrana zaho agnatin'ny dimy-tany hampanjary zahay atsaratsara fiainana zany ko mety antsika mandatsapato. Araka izany tontolo sandroany tao Paul Berger ny fionana narana ady hevitra nirana tamin'ny solitenan'ny kandida ajo Andriananarivelo. Tonga maro ny vahoaka ary tsy omby ny efitrano nanatanterahana ny fivoriana.
tsy nisy ny ala ny olona na teo aza ny ainandro samy liana amin'ny raharam-pirenena ny rehetra te hafantatra misimisy kokoa ny vinavinam-pandrosoana ho an'ny kandida ajo Andriananarivelo larana faharoa amin'ny bileta tokana natolotry ny antoko malagasy miaramiainga samy resy lahatra ny rehetra fa ilaina fahasahiana ny fanorenana ny ampitso tsaratsara kokoa. Nanawetsika fanairana androany ireo mpianatra ny politeknika votovorona noho ny fiaton'ny fampianarana tao antoerana nandritra ny tao anatin'izay 5 volan'izay ireto faran'izay mitaky ny hamerenana zany amin'ny laoniny. Takin'izy ireo ihany koa ny anafoanana ny fahatapahan-jiro, ny fisitrahana rano fisotro madio ary ny fanatsarana ny fotodrafitrasa mpampianarana sy ny toeram-ponenana izy ireo izay nanambarany tsy iroso amin'ny izay nanambara fa iroso amin'ny hetsika mahery vaika kokoa raha tsy mivala ny fitakiana natao tamin'ity andro an'ity. Tsy mandeha amin'ny laoniny avokoa amin'izao fotoana ny tontolon'ny fampianarana ambony eny anivon'ireo Université Mpanjakana raha ny fitarainan'ireo mpianatra. Antony, nanosika ireto mpianatra politeknika vontovorona ireto ihany koa, iroso tamin'ny fandorana kodiarana sy fanakanana ny lalana miazo ny fatriny Université Politeknika vontovorona Andranomaraina. Ny fampianarana eny an-toerana izay tsy hivina fa ny ato tao anatin'ny 5 volana raha ny fitarainan'ireo mpianatra. Ny antony grefen'ny mpianatra dia misy antony anaky enina, misy antony BDP. Ny antony voalohany dia fangatahana amin'ny mpitondra fanjakana sy ny androm-panjakana rehetra ny fiverenan'ny fianarana aingana izay aingana. Hoe mila mianatra amin'ny mpianatra dia izay fangatahana voalohany. Dia mahakasika izay ny fangatahana faharoa dia ny fitakiana ny vatsim-pianarana tsy voaraina manay ny 7 à 6e mois, ny 6 à 7e mois tamin'ny 2022. Dia manaraka an'izay eo amin'ny resaka amin'ny campus universitaire efa hita fa ratsy ny infrastructure, efa ratsy ny tranonay, ny installation anay koa fa ratsy, mila amboarana disjoncteur anay. Manaraka an'izay ny dossier ny WC anay efa ratsy, efa tsy azo ampiasaina intsony ny ankamaroan'ny dossier ny WC anay. Manaraka an'izay ny jironay tapatapaka foana sanandro, tapaka 8 heures par jour ny jironay au moyenne, dia ny ranonay tapaka foana koa, dia fangatanay hoe mba averina mba misy jiro foana ety aminay mandeha foana ny ranonay ary ny ranonay tokony rano ara-pahasalamana fa tsy rano décalcaire nangatanay. Karazana hetsika fanairana ity hetsika fitakiana nataony ireto mpianatra vontovorona androany ity. Itoy aria mafy ny hetsika fitakiana hoy ireto mpianatra ireto raha tsy mivaly izay fitakiana nataony ireto farany izay, indrindra ny eo amin'ny lafiny fampianarana. Ny famerana ny fifarana ny fampianarana azy ireo ho amin'ny 30 oktobra ho avy izao izay tseken'izy ireo ihany koa ho hatrany ny fanazavana. Lafomba vao hafa mbola mitohy hatrany amin'izao fotoana ny fibodon'olon-tokana ny ampahatan'ny KNARP izay mirefy 7,000 metatra toradroa ny tompon'andraikitra tamin'ity androan'ity. Tandindondoza manoloan'izay ny asa fikarohana manoloana io raha ny anambaran'ireo mpampianatra mpikaroka. Ny KNARP izay andefa ny raharaha eny anivon'ny fitsarana amin'izao fotoan'izao. Henri Florian. Tandindindoza ny seha-pikarohana fanafody amin'ny alalan'ny zavamaniry eto Madagasikara. Amin'izao fotoana izao, vokatry ny fikasan'olon-tokana akany tany, misy ireo zavamaniry ireo. Tany mirefy 7,000 metatra toradroa bodin'olon-tsotra io raha ny fanazavana eo anivon'ny KNARP na ny Centre National d'Application de Recherche Pharmaceutique. Mandasy mitsipaka ny anomezana ny tany ho an'olon-tsotra ny fikambanan'ireo mpampianatra mpikaroka araka ny nambaran'izy ireo androany. Manoloana izao toe-javatra mitsanga ankehitriny izao moa aty amin'ny tontolon'ny fikarohana ara-tsiansy sy ny fampianarana ambony. Izany hoe misy olon-tsotra, olon-tokana izay mikasa ny bodo ny fananany fikarohana, ny tany fikarohana izahay fikambanan'ny mpikaroka mpampianatra dia maneho etoana fa mandahy ary mitsipaka hatramin'ny farany ny fikasana hanomezana ny fananany fikarohana, ny tany izay natokana anaovana ny fikarohana ho an'olon-tsotra na ho an'iza na ho an'iza ary hanohitra an'izany hatramin'ny farany. Ohatra iray izay atrehantsika amin'izao fotoana izao ny eto amin'ny KNARP na ny Centre National de Recherche Appliquée à la Pharmaceutique dia misy olon-tsotra mikasa hangataka an'izany tany izany kanefa tany izay natao hanabeazana ny zana-bahoaka, ny tany izay nomena ny tontolon'ny fikarohana. Ka izay ACE na ny Association des chercheurs enseignants dia maneho etoana fa manohitra an'izany fikasana izany. Nanamafy ny tompon'andraikitra amin'ivon'ity toeram-pikarohana ity fa ampiakatra ny raharaha
irerivon'ny fitsarana izy ireo. Hoan'ny kinarpa manokana dia hitondra ny raharaha eny anivon'ny fitsarana ny eto anivon'ny kinarpa mahakasika izao raharaha zao. Nandritra n'izay fotoana rehetrarehetra zay efa nanangona ny dossier rehetrarehetra fa efa ataoko fa efa mivonimbonina angamba. Raha ny nambaran'ny fikambanan'ny mpampianatra pikaroka ireto hatrany, efa maromaro ny ampahantanina tokony ho an'ny fikarohana no misy mibody amin'izao fotoana izao. Misy fitoeram-pikarohana anankitelo zao no efa hiaran'izany ny Centre National de Recherche Océanographique zay any Atsiranana, ny foibe fikarohana mafampatrisona any ambanivohitra na ny fofifa zay fantatritsika efa hiaran'izany ihany koa, rehefa misy olona tena efa ao anatiny mihitsy moa amin'izao fotoana izao ary ny anankiray zany moa ny kinarpa zay efa misy mikitikitika mihitsy amin'izao fotoana izao. Efa ny an'ny kinarpa manokana zao ataontsika hoe efa teo amin'ny heritaona mahery angamba nanomboka nanao an'izay fangatana zay olona. Rehefa nanohitra ny ministera foibe efa nanohitra ny tato amin'ny direction ny kinarpa dia henonay efa mbola mandeha any ihany zany ataontsika hoe fangatana zany dia zay no mahatonga anay manao zay hetsika izao. Tafiditra ao anatin'ny ampahantany izay misy mibody ity ny faritra misy ireo zavamaniry anaovana fikarohana sy anatanterana ireo mpianatra ny asa mandraharaha momba izay fikarohana izay. Tsy misy mitombona hoy ny tompony andraikitra teo anivon'ny kinarpa ny fomba hitakiny ty olon-tsotra ity izao tany kinarpa izao. Fa mbola vitsy ny olona manana fahasembanana afaka misitraka asa araka ny tokony ho izy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Maro ny mahatonga izany toy ny tsy fananana fodrafitra samy mifanaraka amin'ny filany ireo manana fahasembanana sy ny fanilikiliana azy ireo eny anivon'ny orinasa sy ny maro hafa. Antony joroany ny tetikasa miary izay natao anohanana ny fiarian'ireo olona manana fahasembanan'ireo. Hilary Nasonien. Mbola sarotra ho an'ireo olona manana fahasembanana eto Madagasikara ny misitraka asa araka ny tokony ho izy amin'izao fotoana. Isan'ny anton'izany ny fahavitsina na tsy fisiana mihitsy ireo fotodrafitrasa mifanaraka amin'ny toe-batan'ireo manana fahasembanana fa indrindra ny sakana ara-piarahamonina araka ny fanadihadian'ny CBM Madagasikara. Mbola sarotra aloha raha ny eto Madagasikara ny resahana raha vokatry ny analizy natao zany sy ny zava-misy hita taratra. Mbola tena sarotra ny ahitana orinasa hoe tena mandray olona manana fahasembanana raha ny eto Madagasikara. Dia ny anton'izay dia satria tsy manana n'ilay fotodrafitrasa alohany ahafahan'izy ireo tena hoe mandray raha olona manana fahasembanana manana filana manokana dia ny fotodrafitrasa aloha zany tsy mamaly an'izay amin'ny ankapobeny. Fa ny ankoatran'izay ny tontolo iainana ao anatin'ilay orinasa mihitsy zany no tsy manome fahafahana ho an'ny olona manana fahasembanana ary mety hiteraka koa ho an'ilay orinasa izay zavatra izay. Vokatra izay zany tena mbola vitsy raha tsy hiteny koa ary hoe tena mbola tsy misy loatra zany ny orinasa mandray olona manana fahasembanana dia izay zany ny antony hoe ny ilaina moa ilay olona manana fahasembanana raha teo zany miaohatra izy satria mety hoe tsy manana an'ilay fahaiza-manao izy amin'ny maha olona manana fahasembanana anazy miaohatra izy tsy ho raisin'ilay orinasa izy noho izay anton'izay dia izay no mambola vitsy an'ilay izy zany. Misy ny lalàna iraisam-pirenena momba ny asa izay nefa nankatoavin'i Madagasikara tany amin'ny taona 1970. Isan'ny voarakitra ao anatin'izany ny mahakasika ny fanamorana ny fidiran'ireo manana fahasembanana amin'ny sehatra asa saingy tsy mbola nampiarina teto Madagasikara. Isan'ny fakafakaina atao anatin'ny tetikasa miary izany ka misy ny fiara-miasan'ireo mpisehatra amin'ny ministera tompon'andraikitra amin'ny fanatanterahana sy ny fampiarana izany. Lalàna iraisam-pirenena ao amin'ny OIT hoe réadaptation professionnelle et emploi des personnes handicapées. Izay mihitsy zany tsindriny io lalàna iraisam-pirenena io hoe inona ny tokony hatao mba tonga reto olo manana fahasembanana reto tsy hanany sarotra ho azy ny hahita ny offre, tsy hanany sarotra ho azy ny tafiditra ao amin'ny toerana anankiray amin'ny fotodrafitrasa zany mba atao tokony hifanandrify amin'ny zany hoe amin'ny kilema napetraka Andriamanitra amin'ireo olona ireo zay zany natonga antsika anamafy an'io lalàna iraisam-pirenena io tokony ampiarina amin'izay zany izy io hoe ina daholo ny barrière manakana ny olona manana fahasembanana tsy ho tafiditra misehatra ny asa. Ka zahay zany amin'ny ministera misana ny fampananana asa sy ny asa dia miady amin'ny
tsy fananana asa nireo olona manana fahasembanana miady amin'izany hoe fanilikilihana ary miady amin'ny atao hoe ny tsy fahitany asa reo olona manana fahasembanana reo dia manampy tosika amin'ny anaran'ny teknika rehetrarehetra izay entin'ny ministera izay natonga anay manao an'izao tafiditra amin'izao atrikasa zao. Fikambanana olona manana fahasembanana maro no voakasika ity tetikasa miary ity ao anatin'izay fampiadiana ny zon'olona manana fahasembanana izay. Izy ireo izay nisitraka atrikasa niaraka tamin'ireo mpiara-miombona antoka ao anatin'ny fanatanterahana ny tetikasa miary androany. Isy aorian'izao ny fanaramaso ataon'ny CBM sy ny ministera ny asa sy ny fampananana asa amin'ny fampidirana ireo olona manana fahasembanana amin'ny sehatr'asa tahaka ny fandresen-dahatra ireo orinasa amin'ny tsy tokony anilikilihana azy ireo. Fa tafapetraka amin'ny faritra 320 ny foibe toeran'ny FTT na ny firaisan-kina ny titandrazana amin'izao fotoan'izao. Ny toerana izay famizarana vaovao momba ny vovonana ary hanomezana fampiofanana ho an'ireo tanora sy ny maro hafa ihany koa. Efa manomboka miparitaka manerana ny faritra 320 ny foibe toeran'ny FTT na ny firaisan-kina ny titandrazana amin'izao fotoana. Toerana ifampizarana vaovao momba ny FTT no sady fitoeram-panofanana ihany koa. Isan'ny tazana eny anivon'ireo foibe toerana ireo ny efitrano fampiofanana nomerika, mandray ireo tanora sy izay liana no fahalalana ary ifampizara vaovao sy izay tsara ho fantatra momba ny vovonana ary efa misy ny solosaina amin'izany. Isana ny fanana ireo izay rehetra tonga kaliana ihany koa ny miakasika ny fiompiana sy ny fambolena. Eo ihany koa ny fampianarana teny anglisy isaky ny sehampiarina. Tsy adino ny fampianarana informatika bureautique sy resaka community manager izay malina ny tanora amin'izao fotoana ary mamempona ny fiofanana amin'izany. Mifandray tanteraka eto ireo vina telo ijoroany ny firaisan-kina ny titandrazana ireo izay tariany tahina Razafinjoelina. Dia ny fanabeazana, ny fitsinjaram-bola mpanjakana sy ny momba ny nomerika. Zaraina amin'ny mpiray-tandrazana isampatra ny tsara ho fantatra momba ny faritra misy azy. Tohanana ara-pitaovana izy ireo ary miasa ihany koa ny teknôlôjia. Mila malala ny tany sy ny arena misy eo amin'ny malagasy ary mila manana ny fahaizana ahafahana mifandraika amin'izany. Fa ny tontosaina omaly tetsy anosy ny fanolorana amin'ny fomba ofisialy ny tetikasa mozika izay novolavolain'ny orinasa manova sehatra izay natao ahafahana mahita sy manjify ireo sanganasa ny mpanakanto malagasy amin'ny alalan'ny fampiasana application anaty finday. Tanjona amin'izany ny ampivelarana ny tontolon'ny mozika eto Madagasikara fa eo ihany koa ny tondrana fanavaozana ny fidiram-bola ireo mpanakanto malagasy amin'izao fotoan'izao. Sehatra iray ahafahana mahita sy manjifa ireo sanganasa mpanakanto malagasy ny tetikasa mozika na ny plateforme de streaming musical izay vokarin'ny orinasa manova nanomboka ny taona 2024. Tsy mena mitaha amin'ireo plateforme de streaming musical mondial ity tetikasa ity raha nambaran'ny tompona andraikitra ary maro ireo tombontsoa izay sitrahan'ireo mpanakanto ao anatin'izany. Manoloana io natolotra tamin'ny fomba ofisialy tetsy anosy ity tetikasa ity. Application mozika vita malagasy namboarin'ny malagasy ary indrindraindrindra entina ampisongadinana an'ireo mpanakanto malagasy. Ny zavatra ao anatiny nefany dia tsy mena mitaha amin'ireo application efa fahitantsika. Misy an'ireo plateforme mondial ohatra hoe Deezer, Spotify, Apple Music sy ny sisa sy ny sisa. Kanefa mbola misy azo lazaina hoe manampy azy amin'ny hoe natao an'ny malagasy zay dia manana fonctionnalité mihoatra noho ireny plateforme mondial ireny ny mozika. Ny tombony an'ny mpanakanto mazava ho azy dia ny mpanakanto malagasy ny tena ho hita ato ary indrindraindrindra eto Madagasikara io ary ho jifain'ny malagasy. Ankoatra izay, isan'ny mampitombo ny fidiram-bolan'ireo mpanakanto malagasy ihany koa ity tetikasa ity raha ny fanazavana. Ny tombony aloha dia ny fahenoko anazy satria na zahay tao amin'ny fivoriana natao tamin'ny resaka administration any omidarany dia resy lahatra hoe mety kokoa ho an'ny mpanakanto izay tsy mahalala momba ny resaka hoe streaming na plateforme internationale hoe tsy maintsy idirana dia misy an'ity application ity zany mba ho an'ny malagasy ary misy tombotsoa ho an'ireo izay mpanoratra satria sady mahazo ny droit d'auteur ny mpamorona ao amin'ny omda no mahazo royalty zany interprète sy ny tompon'le hira ao anatin'ny mozika. Intéressant le izy satria voalohany indrindra aloha
ho an'ny zareo manokana misy ny famoronana asa ho an'ny tanora malagasy ho anay mpanakanto misy tombony be ho anay satria ankoatran'ny omda zay misahana ny resaka zosy ny fikirakiragnany momba anay dia misy ny mozika koa zany eo dia mahafaly anay le izy mahafinaritra anay satria itombo zao ny fidiram-bola tingana lehibe amin'ny fampiroborobiana ny mozika ao ihany koa fanomezana ina moa tombon-dany ho an'ny artista malagasy ny fisian'ny application mozika mba afaka ifaninana amin'ny eran-tany ny eto Madagasikara ihany koa le izy. Manomboka ny volana oktobra ho avy izao no afaka jifainy rehetra ny tolotra omen'ny mozika ary isy ny fanaparana izany manerana ireo faritra 3 eto Madagasikara. Fa nytoto eo amin'ny distrika ny mandoto faritra Vakinankaratra indray ny hetsika fivarotana fitaovany mpianatra amin'ny vidiny mirary izay nataony VMMM manany fikambana-behivavy malagasy miara-miainga tsikaritra fa mbola maro tamin'ireo ray aman-dreny notsombola nafeony tanteraka ireo fitaovana ilainy ireo zanany any an-tsekoly ka miezaka mividy izany tsikelikely hatramin'izao. Mbola maro amin'ireo ray aman-dreny amin'izao fotoana izao no mbola tsy nahavoavidy tanteraka ireo fitaovam-pianarana entin'ireo zaza any an-tsekoly indrindra fa ireo any ambanivohitra no tsy fisian'ny enti-manana ka miezaka mividy izany tsikelikely. Noho izay fahasairana namenjady amin'ireo ray aman-dreny izay indrindra dia toy teto amin'ny distrika amin'ny Mandoto indray ny hetsika fivarotana fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary izay nataony vehivavy avy amin'ny antoko malagasy miara-miainga avy eto Vakinankaratra. Zava-dehibe hoy ny sekretera jeneraly ny antoko MMM aty an-toerana ny fanampiana sy ny fitsinjovana ireo ray aman-dreny indrindra fa ao anatiny vanim-potoana sarotra tahaka izao. Ny zava-dehibe dia isaorana ny filoha tarika ny malagasy miara-miainga adondrena ny velo raha naniraka anay teto amin'ity Mandoto ity ary nafinaritra ny zavatra nitranga teto satria teo ny fiaraha-miasa tamin'ireto tovavy malagasy miara-miainga ireto niara-niasa tamintsika nikarakara izany ary betsaka ny kahelafy teo ary raha ny tenin'ireo dia efa somary tara ary ny fotoana zany fa tsika moa mbola niezaka satria misy ireo ray aman-dreny mbola tsy navidy dia tonga teo daholo ny akabeazan'ny olona ary maro ny zavatra lafo tsotra ny tanjony 2023 ny tanjony matoa manao izany tsika mba manao adidy ho an'ireo mpiarabelona ny malagasy miara-miainga. Tondra fisaorana araka izany ireo ray aman-dreny izay nividy fitaovana teto amin'ny commune Mandoto izay nilalovana ity hetsika ny fikambanam-behivavy avy amin'ny antoko malagasy miara-miainga ity. Ny vidiko zao fony cahier de règle de loko de cahier amin'ny leçon base efa avy tany an-tsena tany zay satria mbola tsy nalala hoe eto nareo de 7 alina any de tena misy elanelany be da be nazahoako an'ireto fitaovana be da be fanampiny reto ny herin''le izy de nisaotra betsaka ho anareo mpikarakara tamin'ity tolotra ity satria tena afa-po tokoa zahay aty amin'ny distrika Mandoto tena ilaina raha isa-taona misy ohatr'izao de tena mankasitraka anareo mihitsy ary zavatra ohatr'izao tena tedavinay. Le fitaovam-pianarana zany efa vidy tamin'ny heriny teo an-tsena de tena lafo be de tena lafo be fividiananay tsy ampiasa vola fa na eno an'ity sitraka fianam-bidy ety zay zay nataony président Yazo de tonga eto zay vidy tena faly tokoa fonay satria kely vola niala taminay nefa niasa daholo ny fitaovam-pianatra an'ankizy pirinay ny itozany le izy satria manampy be de bianay le izy raha ho anay manokana satria mba vitanay sady mampiditra mpianatra vidy fitaovam-pianatra satria misy fianana be le vidin'le fitaovam-pianatra. Araka izany dia tsapa fa mihainao anatin'ny fahasairana tanteraka ny vahoaka malagasy ankehitriny ka miezaka mitsinjo sy manampy amin'ny alalan'ireo aso sosialy ny fikambanam-behivavy avy amin'ny antoko malagasy miara-miainga. Dia izay ihany koa no entina miampita ao anatin'ny maresaka iraisany pirenena amin'ity ala ity tsy nisy tonga nanatrika ny fivorimben'ny firenena mikambana izay nosokafana tamin'ny fomba ofisialy omaly ny filohan'ireo firenena efatra mandrafitra ny bromatra ny flankevy mplaminana ny filoha rosianina britanika frantsay ary ny filoham-pirenena sinoa fa bangany izay anamaivana hatrany ny fahatokisana ny vondron'ny firenena mikambana araka ny famakafakany ireo manam-pahaizana vahiny. Tsy nisy tonga nanatrika ny fivorimben'ny firenena mikambana ireo filoha efatra mandrafitra ny bromaritry ny filankevim-pilaminana manampy ny filoha amerikana Joe Biden, ny filoha rosianina Vladimir Poutine, ny filoha britanika Rishi Sunak, ny filoha frantsay Emmanuel Macron ary ny filoha sinoa Xi Jinping. Samy manana ny antony tsy nanatrehany ity fivorimbe ity ireo filoha efatra ireo.
Xi Jinping izay efa ela no tsy nanome lanja ny fivoriam-be ny firenena mikambana. Nilaza ny hofeny fandaharam-potoana kosa Rishi Sunak, ny filoha Rosiana izay efa tsy mivoaka ny firenena intsony, ary ny filoha Frantsay izay nanomana ny fandraisana ny Pape François sy ny mpanjakany Angleterre Charles III. Fahabangana izay anamafiatrany ny fahatokisana ny vondry ny firenena mikambana araka ny famakafakany ireo manampahaizana vahiny. Eo ihany koa ny olana goavana eran'izao tontolo izao tahaka ny fiatraikan'ny fiovaovan'ny toetry ny andro, ny fahasalamana, ny tsy fitoviana, ny ady any Ukraine, ny fifanolana ny Sinoa sy ny Amerikanina. Izao vanim-potoana izao izay iandrasana tanteraka ny finiavan'ny fireneny rehetra, saingy ireo goavana tokony handrafitra izany izao tsy nanisy lanja ny fivoriam-be izao. Mifaran'eto indray ny fiarahantsika ho an'ny androany, naiza misy anao hankasitrahana ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao tao anatin'izay. Ora ray katroka ny tondrana ny fampahalalam-baovao zay azadimy rehefa avy eo ny fandaharana imasomaso iarahana amin'ny herivera kodizanany sy ny administratera sivily Ratolojanahary. Maharavo zay anasananao anaraka izany ihany koa. Tena kosa mametraka ny veloma mandrapitafa ao manaraka indray. Veloma tokoa. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, vous a présenté Ni Vava. En choisissant l'université PEF, l'innovation et l'excellence. Université PEF, l'excellence à portée de main. Cara, découvrez le goût exotique de la crème de coco. Cara, le spécialiste de la noix de coco. Vous a présenté Ni Vava. 5 filières au choix, paramédicaux, droit, gestion et management. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez Uprime. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Ni Vava. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.